Salama daholo e. Betsaka moa nareo no niandry ny faneho-kevitra mikasika ny zavatra tenenin'ny Donald Trump amin'ny filoha afrikana. Zay le izy nisahatra ny teneniny zany rehefa nanontany ny mpanao gazety naninona tsisy président africain ray ny inviten'ny Trump tamin'ny investiturany. De namaly Trump zao ny antony. Zay ray, formaraka an'izay nisy resaka koa faharoa hoe nisy expulsion nataon'ny Trump de nisy gasy 5 tanatin'le izy, de nisy message alefan'ny Trump koa tanatin'ny zavatra zay. De aloha resaresatsika zany le izy. Donald Trump tamin'ny fitoana lasa de efa niteny tamin'ny zany hoe tsy officiel fa niteny tamin'ny reo conseiller'reo izy tao amin'ny Sénat raha tsy diso de inona moa zany nisy nitatitra le resaka niteny Donald Trump hoe ny pays africain ozy na Haïti pays de merde. De nanontany moa zany olona fa maninona no lazainao pays de merde satria hoe tsy zavatra ataon'ny pays africain mihitsy. De so izy niverina amin'ny Maison Blanche so izy de nanao discours tena inona moa zany interview direct mihitsy de autre chose zavatra nytenenina. À la Maison Blanche, en tant que président, Donald Trump dévoile une vérité aux dirigeants africains liés à leur attachement à la France. Je n'ai pas besoin de vous harceler comme les présidents français le font disant que la France-Afrique est terminée. Pourtant, ils continuent à vous envoyer les faux touristes qui vous espionnent et ils reviennent leur dire comment il faut vous recoloniser. Si après 50 ans d'indépendance, vous n'avez pas construit les infrastructures nécessaires pour votre peuple, êtes-vous des humains? Si vous vous asseyez sur l'or, le diamant, le pétrole, le manganèse, l'uranium et que vos populations n'ont pas à manger, êtes-vous des humains? Si pour rester au pouvoir, vous n'hésitez pas à acheter des armes chez les étrangers pour tuer vos propres concitoyens, êtes-vous des humains? Si votre seul projet social est de rester au pouvoir à vie, êtes-vous des humains? Si vous méprisez et vous abattez vos propres citoyens comme des gibiers, qui président Donald Trump a frappé fort? Zay, tsy haiko na mazava tsara le izy am'le ino moa zany am'le vidéo fa inona moa atsika resaka tsirairay hoe tsy azony Donald Trump ny mahatonga ny pays africain mbola inona moa zany milelaka la France mbola minono vodiny la France zay tsy azony efa maninona mbola milelaka nefa la France ody milaza hoe efa vita zay ny inona moa zany politique France Afrique fa tokony fiaraha-miasa vaovao ndray zany zao. Masatsy fantatra ny politika France Afrique moa zany de ataon'ny la France tamin'ny taorian'ny fanjanahantany de la France foana no mametraka amin'ny président africain. Zay président africain tsy faharaka amin'ny la France ohatrany nataony tamin'ny iza moa nataony tamin'ny Ravalomanana teo de maka afrikanina hafa izy de aonga ny fanjakana de apetrany eo le afrikanina hafa ohatrany nataony Bob Denard zao mercenaire frantsay tany Afrika tany zahatra ataony Bob Denard de mamono président africain de mametraka ny président sabakondra France. De eo zany defa mipetraka le olona hoe maka olona ohatrany Andry Rajoelina izy bandy tsisy lavana tsy ninona tsy nianatra tsisy asa tsisy ninina fa de mianoeny fotsiny de alainy la France hoe ndao lesy aongany io fitondrana eo fitondrana tamin'ny iza moa Ravalomanana na de tsy d'accord tanteraka ary fa tsara lavitra no misy am'izao fotoana zao, tsara lavitra am'izao tena potika tanteraka. De inona moa zany tambony omeny la France le africain ohatrany Andry Rajoelina de hoe inona moa zany menany nationalité française ny fianakaviany laha de inona moa zany tokatokafany izy de iny tokoa fa en France de manongana de tena victoire inona moa zany tolo mpanafahana zao satria bado tsisy fanazavana ohatra zany bado olona ohatrany Andry Rajoelina ve inona naonga ny Ravalomanana de inona ny vokany am'izao fotoana zao itolona amin'inona tady fanovana amin'inona miady amin'ny didy jadona amin'inona misy didy jadona tamin'ny Andry iza moa
raha valomanana fa izy dijandina pire ohatra zao ve am'izao ianatsika zao fa la France zany mahita olona bady foana mahita olona venratay foana izy pousseny afany pouvoir io de nino moa zany ameny compensation de zao afaka mividy trano en France afaka manao villa en France de reo président africain tretry reo zay ino moa zany reo dictateur tretry africain reo de la France dolona ombadika andreo de président Gabon zao Omar Bongo tsy haiko Mobutu Sese Seko tsy haiko Ouattara tsy haiko izy daholo africaine retretry reo Kabila africaine retretry reo satria bado ny africaine tsisy atodo tsy resaka gasy tsony to bado ny gasy fa ny africaine mihitsy zany misy problème zay mahatonga an'io miteny hoe c'est des pays de merde ary marina zara teneniny izy ny afaka nandany zany de ireo président africain reo de mahazo villa be de manao fiainana ohatry zany ino moa zany ny France rehetrarehetra de le vahoaka entiny ataony maniny maniny fa diranovana tsisy hoanina mahantra tanteraka tsisy azo raisina fa de reo président africain reo de faly migoka miloka de manao fiainana tsy ohatry zany mbola iresaka any tsy angamba ny président africain ino moa zany le dictateur reo mamono ny vahoakandreo de nandefa message zany izy moa Donald Trump hoe nareo mbola milelaka ny vodiny la France io nefa la France mody miteny fotsy izy hoe tsisy tsony politika France Afrique fa izy mandefa touriste any aminareo any nefa mitady fikandray sa ahoana fomba anjanana anareo de ka Madagascar de zao mbola voazanaka zao miverina zanaka tany frantsay i Madagascar ary any Rajoelina ny gouverneur français ino moa zany miexploiter ny arenana Madagascar ao alefa na France zay ny situation amin'io de ino moa misy ny firenena africaine sasany efa tonga saina ohatrany hoe Mali nandaka la France ao Burkina Faso nandaka la France mbola vo vetivety daolodolo zany satria nizatra atao la France any amin'ny désert ny ino moa zany Sahel iny de manao ino moa zany exploitation na uranium ny ataony amin'iny ino moa zany entreprise Areva de lasainy fo anenjika Boko Haram anenjika ino moa zany ny djihadiste anenjika terroriste islamiste zay ny ataony miaramila la France any de misy hoe opération Barkhane et opération Sarvan rehetrarehetra io c'est n'importe quoi fa ny firenena ny africaine sasany efa tonga saina hoe non exploiter ny uranium anay no ataonareo any fa tsisy terroriste Boko Haram zany ary Boko Haram zany ny Occident manome fitaovam-piadiana ho anazy afana misjustifie ny fijanonany tafika frantsay any de nandaka koa ny izy moa Gabon nandaka koa Tchad nandaka koa ny Niger de nandaka daholo reo firenena rehetrarehetra fa Madagascar irery andro firenena africaine niverina tanteraka afanjanahantany Iany Rajoelina no ino hoe tompon'andraikitra am'izany Iany Rajoelina sy reo akama Rajoelina mbola manoana Rajoelina particulièrement de tena tsy azoko mihitsy hoe mahazo intérêt kely ve irery Rasomarimaka de milelaka ny Rajoelina de tsy sara tsy fantokafana tony Rasomarimaka ny Iany Rajoelina ery lalatina de za de gaga mihitsy maninona mbola mianjara teny ery lalatina ny mpanao kasety mbola voaka Facebook olona manimana ohatry reny ve de tokony ino zavatra tenenina tsony olona tsy manana éthique tsy manana personnalité tsy manana parole tsy maninina lalatina olona mitapy iny mbola mivoaka Facebook san'asinandro de reo akamandreo jereo iry Latrakotomanga de social-mbaoko zao ny Junior Rajoelina zao misy intérêt kely de reny le fatifaty miloatra ny izy moa le foy kely ty kalan'oro ty iry Rajoelina so Evariste ry Dadan Jemima ry tsy haiko tsony fa io izy io de miteny Trump ato hoe miteny Trump ato hoe zareo président africain anatiny 20 taona ny fanjana afaka tamin'ny ino moa zany fahaleovan-tena ve nareo de tsisy mihitsy infrastructure mba nataonareo président africain
tsisy zany pont, tsisy zany lalana, tsisy zany lopitao, tsisy zany fampianarana, tsisy ninina mihitsy anatin'ny 5 taona taorina ny fanjanahantany. De miteny koa hoe nareo veo sisa ny vodinareo mipetraka ambony volamena, ny diamant, ny pétrole, ny uranium, ny fer, ny cuivre, ny argent, ny ino zany volafotsy, ny magnésium, ny pétrole brut, ny gaz, de ny vahoakanareo de matinona. De napetrany namitsy hoe mba olombelona ve nareo, mba olombelona ve nareo raha manana ny rehetra zao nefa vahoakanareo maty ny anoanana. De sady maty ny anoana vahoakanareo tsisy ino zany fitsabona, tsy mianatra ny ankizy, de mbola mieritreritra ve nareo raha président africain hoe mba olombelona nareo. De ka ny présidentsika ty amin'izao fotoana zao Irany Rajoelina, jereo manana pétrole tsika, volamena aondrana iran'ny tanàna iny, ny bois de rose, ny rehetrarehetra aondrana daholo rehetra io de le vahoaka efatra arivo zao ny kilombo vary ny 20 isanjato gasy nina tapatsinay, tsy misakafo anatin'ireo 3 andro de Irany Rajoelina de miaraka amin'ny Smavem, miaraka amin'ny sesiteran tanàna eny, poerapoera isan'andro eny, de tena olombelona marina ve? Zay fantaniana izy moa i Donald Trump. Raha manareo nefa ny vahoakanao grève de faim, maty, mitrongo vomana, de olombelona ve anao? Olombelona ve anao? Afaka milaza, afaka mirehire fa olombelona ve anao? Zay ny zavatra mipetrana amin'ny président africain. Ankoatr'izay, de si vous restez au pouvoir, vous restez des armes pour voter vos propres citoyens, êtes-vous des humains. Raha ohatra ka te hijanona amin'ny seza amin'ny toerana maha-présidentanao anao de mividy fitaovam-piadiana hitsifirana ny vahoakanao de olombelona ve anao? Olombelona ve nareo ozy izy? Ny président africain ny teneny amin'io be de be mihitsy fa ny atsika aloha Rajoelina ny hitatsika eto, io ny hitatsika farany eo fa mety nitsy talohan'izany hoe misy ny arena rehetrrehetra de ny zavatra ataonao mba hipetrahanao amin'ny sezanao maha-présidentanao dia mampiasa ny miaramila, mampiasa fitaovam-piadiana, mividy fitaovam-piadiana ny ivelany hitsifirana ny vahoakanao de mbola mieritreritra ve anao fa olombelona ianao amin'izany fotoana zany. Ary zay zavatra ataony Irany Rajoelina io, te hijanona amin'ny vodiny io izy, amin'ny toerany io izy de tsy mampaninina azy mihitsy mitifitra n'izay miainga eo, managadra n'izay miainga eo, managadrindreo de olombelona ve izy? Zay le izy. De si vous me plaisez sur le fond propriétaire, raha ohatra ka kitsakitsahanao ohatran'ny tay, ohatran'ny biby ny mpiarabelona aminao mba ahafahanao mijanona ino zany mijanona amin'ny seza ipetrahanao de iza moa izy no anaja ny gasy ohatra. Iza naza ny gasy na ny afrikanina. Ianao président manitsakitsaka azy ohatran'ny tay, neo président manososy anazy manao didijatona mandainga tsy zatra tsy atao aloha ny vahoakanao de iza ny nanaja anazy zany. De zareo any Amerika ve ny anaja ny gasy, ny any Europa ve anaja ny gasy, na anao président manambany ny gasy manao tsinitsinina ny gasy ny praibelona aminao de olombelona ve anao? Si vous devenez un voleur, raha ohatra ozy si vous devenez un voleur volant toutes les richesses destinées à votre pays alors que la plupart de vos frères misérables sont formés. Raha ohatra ianao mangalatra ny arenam-pirenena eo bois de rose, ny volamena sy ny rehetrarehetra io izy angalatra anao nefa ny vahoakanao mijaly fa ny vadiranao fa tsy mihinan-kanina de ianao hoe mieritreritra fa mbola olombelona ve anao amin'izany zavatra zany? De akoatran'izay mbola tsy hitako teto izy fa hitako tany hoe ianao sady mangalatra ny arenam-pirenena no fanampiana avy any ivelany omena an'ireo olona nona mato azy reo ny ankizy tsisy fahasalamana tsisy fianarana rehetra reo de mbola angalarinao koa le fanampiana avy any ivelany de olombelona ve anao? Zay no napetraky Donald Trump. De fa nazaveko teo ny fomba fijeriko hoe ina moa zavatra olazaiko amin'izany fa de anjaran'ny ina moa ny afrikana sy ny gasy sy ny mieritreritra zany zavatra zany. De misy farany teo le hoe roany daholo zay afrikana rehetra hitany any amerikana hoe ndanareo mody fa matozy izy la France io mijoro de satria zay satria zareo nanao révolution tamy 1700 et quelque niala amin'ny dictature
matozy izy ny États-Unis ny Américaine mijoro ohatry zao satria izy nanao révolution tamin'ny guerre de sécession sa tamin'inona ka inona nataonareo inona natao-polonareo atyana inao zany amin'ny Amerika aty raha ohatra ny président nareo no mangalatra ny arenanao manondra ny arenanareo manao didijadona aminareo nareo tsy miady nareo tsy miodra nareo tsy manao révolution inona nataonareo aty de roany any dolidolidoly ny afrikana ny gasy ao anatiny roany any dolidolidoly raha ohatra ka olombelonareo izy de edivo ohatra nataony frantsay niady amin'ny inona zany fanjanana nataony ny mpanjaka inona zany prise de la Bastille miady ny olona mamono tena ny olona mba azo fahaleovatena mamono tena ny olona mba azo an'izany démocratie zany ka raha tsy zatra ataonareo izy de ndanareo fritika dolidolidoly inona nataonareo aty ananina aty ataonareo aty États-Unis aty da ao zany de maro roay faty any daholo na ty Europe aty roay daholo ny gasy tany raha ohatra ka tsy anaben'ny firenena hoe anao zay inona moa zany ampiala ny président mangalatra sy manao didijadona hiaraky ohatra am'izany de aleo roany dolidolidoly aleo roany anino firenena manakarena ao daholo netrarehetra de avy ny président manina de nitifitra mivoaka ny ataony manondra ny arenany averany ny ataony de le gasy de modikodina fotsiny enao miteny ray la io any andafy io midiatela enao miteny ray nyenjehany isan'andro fa de aleo roany daholo zay rehetrehitany any firenena manakarena tokony androso io de mitazitazana fotsiny le gasy le nitsoka ty aloha tsy de omeko tsiny loatra amy zavatra zay satria rehefa tsy afaka anao ninina le 30 millions tsy ny gasy makaty any tokony ao révolution fa ny gasy 30 millions ao am-tanànao ka rehefa tsy hita zay pasy efa tsy hita zay hoanina tsy hita zay atao de mitsoka mankany ivelany ka raha ohatra roan'ny olona de aloha roan'ny olona ka ninona raha izay zao nga vita ninina zay miteny conscientiser fa raha ohatra le gasy ao manao kawitry ny ataony isan'andro mivavaka amin'ny Jesosy ny ataony isan'andro nefa ny mpitondra mangalatra ny mpitondra manao jidijadona de mitazana fotsiny ary reo mpitondra reo tsy eritreritra fa tsy iletra de lo hoany siro daholo